Renault fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe anareo izao indray tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe aloka nosoratany Clémentine Sylvia. Novelomy mitovy miranto lisy zavona rakoto iaina ary mendrika nandre fiosina totosa tovondriambololona studio ny prod aloka. Firy ary zao ay efa latsaka kely foana ny amin'ny 12 alina efa ho avy eo indray zao eo rano ary aleo anositra ny ty ranomanitra ty amin'izay tia mantso mba ranomanitra ty indrindra dia asaina sorako foana rehefa miaraka izay ary aleo koa aloha amboarina kely ty volo ty aiza koa ary izy izany sao dia mba sanatria olon-dratsy tena tsy misy nizaniza mihitsy eo ety hoaky ny trano fa efa eto za io rano toa avy dia mitsotra be eo am-pandriana ianao dia hoentinao matory eny koa ve reny kostaramenty vaovao be miaraka amin'ny bakiraro fotsy fa raovinandray ary vao anaovako reto andriko manomboko izao tsy maintsy anaovandry ilay akanjo fotsy sy voaly saika anaovana tamin'ny mariazintsika iny ary fofoninina koa izany ohatran'ny mahery be sady toa manimba maso any aminao izany izany efa nyteny andrio hoe aza tia no miositra n'ilay ranomanitra ka efa nanositra ane ao ary fa ao alaiko za ary aza koa izany hira klasika efa tao be izany ohatray fandrify adary jereo io ka zany ka tsy manana grafofonina io maneno io nefa tao grafofonina andao aloha andeha amin'izany hery izany tsika sindry fa aza be safary eo ary iza daholo ireo olona be deaibe ireo dia avaizany dirany teo olona manotrana tsika ireo ary tsika ne ty androany ty ao finy mafy ohatray toa tapaka ny jiro aleo malaky aloha andrehatra lapsi fa maizina be tsika izany zay fa lazaza daholo eo ranona lasa aiza daholo zareo teo nefa tsy nisy varavarana ny vony teo mahagaga izany ary nakaiza teto akodro koa ilay akanjo mariazy sy voalany salorako teo hafahafa ty marina fa inona ho azany no mahatamana andre mipetraka ato an-trano ato foana ry ary fanontaniana tsy tokony hipetraka anie izany rineny otry iza ny olona tsy tamana ao an-tranony eny ekeko anie izany fa iza moa no tsy tamana ao an-tranony saingy noho ny antony maro dia tsy maintsy ilaozana matetika io saingy tsy maintsy iverenana sy honenana na andro na alina manao dosy sy makany amin'ny WC angamba matoa miala tato avelao za irery aloha efa ilana eky izay tato an-trano nanara-maso mifetsika indry ataonareo inona ny fiainako zany samy rery zay any andeha hamonjy anniversaire ny Antonie zanaka Datodera eny Antsongo zao miomana dia ndao hiaraka aminay non atsao aloha fahanginako
mandeha any nareo fa tsy maninona. Aleo ahy hiandro trano ato. Iary tsy mety ho azany. Mila misokatra indri. Oranina ny Fa inona mihitsy ny idiran'eo amin'ny fiainako e. Zany ianao mitondra ny tenako e. Fa inona mihitsy ny manjoa andry ty e. Olona efa herintaona ve kiny maty oranina dia mbola mahalasa dalandry ohatr'izao foana. Miankanjo dia andao. Nareo no adala. Fiainako io fa aza idirana. Ary mivako tato amin'ny efitranoko tato e. Ndana mivoaka. Ary sao dia mba tokony antsoina mpanompon'Andriamanitra indry ity androaka devoly e. Jereo anie ty fahaizany indry e. Ny tarehy mangana, ny maso lalina, ohatra ny tavy-mofo ireny. Fa maninona ho andry ity ry ary a? Fa inona ho amin'ny mahatera-tsemboka anareo amin'ny fiainako e. Ny anareo atao tsara. Ary mandehana amin'izay voaka ho a. Ieny ary, andeha. Saingy tsaroa fa arakaraka ny alaviran-drianay sy anaovan-driany izao fetsiko izao. Ny vao maika manesika anay anara-maso andria akaiky. Ndana mivoaka amin'izay dia aza miverimberina eo tsony. Ary aleo ampiana hidiny mihitsy ty varavarana ty fa tsy tiako ilay tsy fahalalam-pomba ato an-trano ato. Odry, ary ataon'ny ninona daholo ary reto akanjony eo ranony reto e, ha? Fa tehirizina tao inona tsomy moa reo. Hodorako daholo reo. Hodorana? Ie, efa herintaona anie izay nahafaty azy e. Tokony dorana amin'izay ny fitafiny sy ny sariny rehetra namela fatsiarovana. Zaza saika hiteny amin'eny hoe avoay daholo ny akanjony eo ranona fa anaovako hodorana ahoana ary. Inona? Ka zany e. Aza mba miteniteny foana ary njaka. Tsy ampy anao anga ny fitafiana nodiko anao reo. Akanjo efa nisaloran'olona efa maty no anaovana. Ka fitiavako ny rahalahy akory neny no mahatonga nanao ny akanjony a. Fa tsy midika akory zany hoe tsy manana. Ka hodorako daholo reo a. Fa ataovy izay ataonao. Tsy avelako hodoranao zany reo ka ninona ianao e. Rahalahy ako nge o ranony e. Tsy sanatria hoe rafolahy ako akory. Ho hitanao ary izany. Jereo tsara ary anaovako azy. Doroy e. Ary manomboko izao koa dia aza manantena ny ahita ato an-trano ato tsony. Andeha dia doro daholo koa ny akanjoko sy momba na rehetrarehetra. Lasa fa tsy andreraka tsy. Njaka, miverena moa zanako a. Aza riana e. Hoeza raha andeha koa ianao. Sy kanareo ohatra ny tsy azoko mihitsy ohatra ny manao izay mampiakatra anaiko. Reto daholo ary ny akanjony dia ataovy amin'izay hitiavanao azy e. Za dia miteny aminao roneny a. Fa raha mbola minimanao ohatran'izay saika ataonao teo izay ianao dia andeha ary aza manantena ny ahita eto tsony. Mazava? Ataovy ary izay tianao atao ry njaka. Ao fa tsy andoro andreo a. Tia ny fanalahidin'ny armoarany dia ataovy an'izay anaovanao azy ao ary e. Za yahay. Fa hono ary neny. Tadidiny neny moa hoe efa saika nambady le daliny talohan'ny nahafatesany. Efa hoe ho atao mariazy mihitsy aza ry zareo. Fa heverinao hoe efa antitra ve za dia ho very tadidy. Asako. Andron'ilay fotoana efa nokasentsika andehanana isy eo tany amin'ilay tovovavy no nahafaty azy teny ambonin'ny fiarany. Maty tsy mba nialana nenina akory le zokiko ry neny a. Ny fandona tamin'ny fiara tsy mataho-dalana ny rimorimo mafy avy any atsimo. Oranina. Dia maty koa moa le sela. Lozalahy eto izay sy neny. Aok'izay ry njaka. Efa tsy namantsika tsonge izy e. Aok'izay izany sanako izany. Iary a. Miomandry dia andaontsika aloha mba hivoaka kely any ivelany any hakarivotra e. Dia ho aiza nefitsika e. Ny andro anie efa alina e. Ny fitiavana ndraiky tsy isy alina sy atoandro rany e. Dia aiza ary ny andehanantsika ozy ianao ka. Andao ary ho any aminay e. Dia ampahafantariko ny neninay sy ny zandriko any ndry.
Tsy mampaninona ny zareo ve nefa ny andehanantsika amin'izao alina be izao? Tsotra be anky izany reniko sy zandriko izany ry ary a. Sady efa ela be nery zareo ny te hafantatra ndry e. Dia ahoana indray nefa ny fomba ampahafantarina ny ato an-trano amin'ny fandehanantsika ka? Ndao ary tsika sy ndry erany aminy e. Mety amindry ve izay? Andao ary raha say ianao e. Odry, ahoana? Manahoana tompoko? Fa misy inona ke? Ary andeha ho aiza amin'ity alim-be ity ndry e? Miala tsiny tompoko fa mba hieran'ny ary a. Hiaraka ho any aminay izay fa tadiavin'ny neninay izy. Ary inona ary mampidratririka anao fotsiny eo? Fa tsy mamaly ohatran'io. Manontany anao anie ny reninao e? Koa izany efa voalaza ny zaniko. Fa ny taninana no apetraka amindry. Ho aiza amin'ity andro alina be ity ndry. Efa hoe ho any andro zareo aho izay. Zareo iza zany ry kiala ty a? Ary aiza ny tsy mankaty? Ho any an-tranondreo ranona ho aho izay. Izany o ranony izany ve tsy nolazaina hoe efa maty? Aza mba manao lainga marivo tototra ho aho. Tsy maty aka. Mbola tia velonaina manatrika anareo tika. Ary vonina hampiakatra ny zanakareo ho ravaka ny tokantranoko mihitsy azy. Valy io a fa azy ilozanao miolakolana eo e. Mahagaga angery neny sy bebe ny tsy rarahinareo ny tenin'ny ranony e. Sa tsy tianareo koa ny olo-tiako? Ary sao dia mba nanombinana kely tany ary ny sain'ity zazy ity. Fa tenin'ny ranona tamin'ny oviany zany. Eno a? Sao dia mba lasa dala ary bebe anareo sy ny anareo reto a. Efa lasa dala mihitsy ireo. Lasa ianao miditra any amin'ny efitranonao any. Dia mba hohaniny ny vary fa izany angamba ny mampidekalina anao io. Andao aky andeha ka. Arahana aloha ny teny lehibe androany. Saingy misy fitrany ihany izany. Efa vonona ve ndry ry ary a? Taraky be loatra ka. Tondra-kanjo mafana fotsiny aho fa ohatran'ny mangatsiaka be ny alinako. Aleo avy dia amela fiara fa andry andrasako e. Dia aingana. Tsy ela zaka. Ary aleo akatina moramora ny trano. Mama, inonao ve izany fiara ao izany? Henoko zany. Tena ao an-tokotany mihitsy zany a. Andao tsy riana any amin'ny terasy any ambony moa ka. Aleo aloha jereko fa ianao mandeha any amin'ny ary fa sao dia mbo izy no nalain'izany fiara izany tao. Mandeha anaingana ary e. Iary a? Iary? Toromasin-jaza re izao e. Aleo aloha raha kofa nalamba fa tsy mahatsiaro tena mihitsy izy izany. Ay ve ianao no ato e? Tsy ao nga iary? Io matory be io. Vao norakofako lamba teo ka. Fiara maninona ary ilay ao an-tokotany ao. Tsy misy fiara zany ao na kely aza. Fa feo aninona ary zany midridridry ao izany. Tsy fiara? Hitanao io taratry ny jiro io. Mazava be mitsilo makaty an-trano. Mystère koa zao ka. Sao dia tsika ary ro manofy. Ao mba fiatao kely hoe ry anona ny tarehako e. Nanakory, taitra. Zay fa lasa le fiara. Enonao? Voeranga io varavarana io a. Inona no eo e? Maizina be ny erikala eo an-tokotany e. Mivavahady ry midy tsara. Andao aloha tory fa sao dia ho lasa taly eo tiantsika mianaka ity ka. Tena marina mahitsy. Raha pitsy maraina ve tsy ho hita eo ny diakirarona. Sady vovoka be any ao an-tokotany ao e. Ie, izay mihitsy. Tonga sady aky tsika. Io ny tranonay.
dao androso e ohatra menatra indray ary eo ranona alina be loatra ny andro sao dia ho lazain'ny eninareo sy zokonareo hoe tovavy ny alina eo zako tsisy an'izany ekia tiandreany eo azy zareo e efa nilazaiko tamin'izy mianaka daholo ny mombandry na zany kosa azy e alina loatra ny izao e jereo fa efa amin'ny 1 sy fefany aleo ato anaty fiara ihantsika no miresaka ka dia inona ary no resantsika sindry ato e ny anaovana andrarahantsika ko eny ary e roviana ny dady dia manahoana ny fandaniana mba amin'isan'ny olona saina amin'izany Nzaka ary voaka andeha hoe sy tia ianao e alombe ane izao anake ohatrany hoe maheno feoana fiara mijanona tandrifiny vavahaditsika zany aho ateo dia maheno hira midobodoboka koa sady le hira fandefan'ny oranina tamin'ny fahavelomany mihitsy le hira mandeha aza dia sasa foana ary Nzaka ka tsy fantatra hoe iza akory izay olona izay tsy hainao na olon-dratsy androbantsika na olona mba sendra mijanonao fotsiny ao fa ho teneniko izy niza niza fa olona tsy mahalala fomba eo alohan'ny vavahadin'olona ve no mijanona nefa efa andro amin'ny firy alina zao tsy tandrema ihany anaka fa ny alina nefa njakany ratsy e aleo mandefitra na dia tsy ho tanty aza ianao aza kely fofonay na tanànako ngety irineny e tsy ao amin'ny vavahady any hivoaka hijery azy fa androngatra avery amin'ny tamboho avaratrano ery ary aiza mitondra lampe de poche ary nafinday e sao dia hirehetra tampoka mantsy ka afantarany misy anao hoento ihany koa le basirano kely eo mba ampitahoranao azy tsy tondra an'izany ary neny a mbola manana ny reto tanako sy tongotry reto aho ampiasaiko mafy reto a sady kinga dana ary koa tsarovy ihany anefa fa ny tampoka tsy mahalehilahy endry neny a io eo mba fiaraniza ary io e to mitovy amin'le antoboky lahoranina le nahatonga azy ho accident tamin'ny herintaona saingy ny azy azy efa potika sy kaperitra tanteraka tamin'ireniko ary tovavy ray fotsiny no ao anatin'izany a ny manodidina nefa efa tapitra ny jereko fa tena tsisy ninona mihitsy aleo rangahana natonana dia anontaniana amin'izay a tena nahoana ary mama ny fahitanao an'izato tokotanitsika zato nisy fiara tafiditra tokoa ve tato tsy mitombona mihitsy raha reny zavanseho alina reny ny mariny tsy izy fiara tafiditra ato izany ny posy ny entin'le naivolava sy lekisany e nabany eo a-tokotany eo fotsiny e fa tsy nampidiriny ao amin'ny garazy akory sady tsy misy diana pneu mihitsy any izy izany na kely azy e vavahady be aza ty mihito be mihitsy sady feno vovoka be andao atao hoe nanofy aritsika e tsy nitely ve zao tato amintsika nisy fisehon-javatra ohatran'ny reny foana dia mitovy izany ny nofontsika dia tsy haiko aloha fa misy inona ha fa taiza indrino izao vao tonga nga moa tsy mahazo mivoaka mihitsy ny zaty e sakanana foana na andro na alina ny olana ane dia izao e reny izay mba mitondra anao a fandavana nasetrinao fantaniana tsotra no apetrako aminao ry ary a taiza ianao izao ary aleoko dia ny marina mihitsy no lazaina aminareo lazao tany amin'ny olo tiako aho e izy ary zanakiza koa izany dia miasa amin'inona moa izany izy ohatrinona ny karamany
aza atao toy ny vodi-bozaka zay anaka fa mba omeo voninahitra ihany a. Zay mihitsy. Nareo kosa ne reto ny mahalalay fonosana fa izy efa teto e. Avinavina aza no naseritrinareo tamin'ny fiarabany. Taizy Eno a, Arovily? Dray, tena manofy tokoa nareo a. Sa hodiana tsy hita sy tsy reny zanak'olona. Eo ranony, le efa andresahako taminareo hatramin'ny ela be ihany mbola miaraka amiko hatramin'izao. Inona? tena vao maika maizina amiko ny tany mandanitra. Fa tsy hoe efa maty moa izy io. Tamin'ny andro ny fotoana andehanana iseho taty, dia tratra ny accident tany an-dalana ary potika tsy misy azo noraisina intsony ozy indri. Mbola nofinareo koa izany e. Tsy misy an'izany. Zay aza zao atao rarako. Tena lasa adala angamba riary a. Afatory a dia aterony amin'ny 18. Aza miteniteny foana ry bebe a. Izy indray zany ny tantanana mariazy raha aterina any amin'ny 18 ianao. Izao riary a. Ho eto aty aloha izy amin'ny alahady atoandro iresaka aminay. Dia ho hita eo ihany ny toyny. Dia aza mbola lasa adala aloha ianao ry mama fa aleo andrasana amin'ny lahady io a. Ilazao ary izy rikala kely a. Ataovy tonga eto izy iresaka aminay amin'ny io alahady io dia aleo amin'ny 3 tolakandro fa sao dia ho tara be ny sakafo ka izara amin'ny eo. Ao fa hoentiko aty izy e. Ary aza matahotra fa tsy hihinana ny sakafonao izy. Manahirana piakiry ary zany andeha amin'ny andro atoandro be ho any aminareo zany ka asa avy miomana zareo dia amin'ny zoma alina tsika makany amin'ny 10 alina eo ohatra. Neny a, io mijanona amin'ny fiara indray nge le vehivavy e. Za miteny anao ry Njaka, Hoe mba eritrereto tsara ihany. Sao dia mba tovavy hafahafa io tovavinao io e. fa hafahafa hoana ry neny a. Tsotra be io sady manja. Le fahamanjana anie tsy mitondra inona e. Ny fahatsorana azo amboarina fombafomba ivelany rehefa te azo toerana izy. Nahoana ary izy ny tsy tonga atoandro fa alina foana vao tonga eo e. Tsy midikinina akory neny ny hoe alina na atoandro a. Mety hoe sahirana izy amin'ny atoandro fa miasa foana ohatra dia zay ny tsy ahafahany amin'ny andro atoandro. Mety azo heverina ho marina izany nefa mety tsy mitombina koa. Eny e, ianao ihany moa io koa. Mba matokisa moa ry neny fa tsy zazakely nge ay e. Fantatro tsara mihitsy izay ataoko. Tia ndraiky ilay rahalahiko a. Aleo za aloha hiditra ny atrany vetivety andro sy solo akanjo fa mody abreso aloha izy e. Eny ary e. Manahoana ry? Manahoana la? Inona ny vaovao? Zao faly mahita andry izao indray. Zany ve? Ary mitovy be nareo mirahalahy. Ahoana? Mirahalahy izy? Fa nga fantatrao nga tompokilahy tamin'ny fahavelomany? Eo ranona nge zany e. Tsy tompokilahy zany fa olombelona kosa ve atao tompokilahy e. Efa maty eo ranona ka. Efa herintaona lasa zay. Maty ny lozam-pifamoivozana izy. Mitovy be amin'ity tomobilina andrity mihitsy no ny tomobilina na accidenté azy tamin'izany. Tsy maty zany hoa eo ranona. Lasa nitrana aminareo any eny izy e. Andro sy solakanjo. Andriamanitra, sao dia mba manofy ary a. Fa tena marina ve zany e? Fa zao e. Hoe? Aleo raha raotiko apita aminao vaovao. Zay mantsy manana programma miseho amin'ny ray aman-dreniko amin'ny lahady atoandro zao amin'ny 3. Dia mba manasa anareo zay araka aminay any. Sa ahoana? Eny e, tena tiako mihitsy aloha zany e. Aleo fa ho tenenika koa ny neninay dia mba hiaraka ho any zany zay. Angataka andriany amin'ny dada sy ny reninareo any. Eny e, saingy araka ny efa niteneniko anao foana dia tsy afaka nisoloka anao mihitsy ny toerana eo ranona.
iza koa ary da mandro ao amin'ny tosy ao izany aleo hoe jerena jaka ve tsy mbola miresaka amin'ilay zazavavy am-bavahady ary iza kaina ato amin'ny tosy ato azafady iza no ato aleo voaina mihitsy mivaravarana fa izy tsy mazava ao iary a ohatrany naheno feom-behivavy nikikika teo a za koa ary nahenoko tsy ao an-tranonareo ve izany tena nenina izay aleo jereko any mihitsy aloha njaka efa ty tamin'ity ilay olona miaraka amiko fa aleo nareo lalany miaraka mijery azy any mandro soa lesy fa misy vahiny ato dia hoana lesy zandry a mandehana aloha vonjeo ny eny fa torana ao an-trano any izy aiza zany olona mpandrosondry izany adala ve ndri io lesy io aiza miteny aminao any izy vonjeo ony ny renonao fa torana ao an-trano ao tena tsy mahita an'izany ary fa lasa dala ary ve za ty sa ahoany tena lasa dala tokoa ialako raha lako akizy io zay ihany no mba nateraka niny asefa mandeha izy fa za mbola natitra ndrika mandeha ana ary njaka vonjeo ny renonao raha pitsika miona ihany ary lasa fa veloma zany ndre veloma njaka ohatrany tsy dia salama saina izy neny neny fa aiza ary neny zany ary iza koa ary namohan'ny armoara fitoeran-dambany eo ranony neny neny andriamanitra totorany eto koa neny fa misy inona ary aleo velomina aloha neny naninona teto ary ty fa nisy inona tato ry neny na ninona ianao teo arak'izay efa voalazako taminao izay fa nisy nandro tato amin'ny dosy raha nisokafako mivaravarana dia maso no voaramena be ny bandina ny tazako dia zao ahitanao izao dia ny armoara fitoeran-dambany koa anie misokatra inona daholo ary izao Andriamanitra maty izy ry neny potika tanteraka ange izy tamin'ilay accident nahazo azy iny izany ve ary mahagaga koa dia ilay vehivavy teo iny milaza fa mahita azy ary miresaka mihitsy zareo nefa za tsy mahita an'izany sady ilay tomobile netiny teo azy angeriny eny ka tena mitovy amin'ilay any eo ranona mihitsy mino ary neny fa tena manangatra eo ranona dia inona ny atao amin'izany ary ndao adorana daholo ny zavatra rehetra momba azy ato an-trano ka tsy dorana zany ho areo zao ry neny raha pitsaotoandro ihany dia ho any amin'ilay toerana nahafaty azy tsika sy neny sa za tsy haiko izay ho any tsy maninona dia hoentiko any ilay vehivavy mba hiaraka amiko any zany izy mantsy tsy mahatokony fisehon-javatra mihitsy fa za indray no lazainy fahadalako UNO dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamysehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra UNO akaiky anao indrindra manampy anao an-trano zao matsy vo miditra ny trano ny tovavy eno ary mama zao ve no anambady dia iza nakavady an'ity manao daholo tompoko aza matahotra nareo fa za foana ny niaraka taminy ka
Ary vonina ny ampiakatra azy ho ravaka ny tokantrandroko. Dia iza zao no mba nanatitra anao amin'izao alim-be izao ka? Za tsy manary azy zany ka. Manontany andringa eny renindry e. Sao everindry fa vodibozaka izy io ny tsy valiana ny teniny. Ka efa mamaly anareo ny ilay zanak'olona fa tsy rarahinareo koa e. So dia mbola sadala koa ary zaty. Ay izay olona lazaindry eo fa miresaka aminay ry ary a. Aleo aloha za ry izy telo mianaka andefa milahady za tonga aty hanatanteraka ny fisehoana sy ny fanomezam-boninahitra anareo a. Zay, veloma. Toa tsy mamaly nareo ataony olona veloma e. Hotry, isa nataony veloma eo ka? Rivotra! Manao andry? Salama tsara ka. Misaotra ny fahatongavana kia. Miala tsiny fa somary tara kely Tsy indriny tara kely fa za mihitsy ny tonga loka. Ary aiza ny fiarandry? Tsy zany fa sahirana be ho aho rano rehefa atoandro dia tsy afaka miaraka izay raha tsy alina ohatran'ireny ihany e. Ay, andao ary tsika andeha. Oaiza? Hoentiko any amin'ny toerana mety ahitantsika marina momba ny eo ranony ndry. Zany ve? Ie. Lavitra ve sa akaiky e? Tonga ny bus ve? Le izy aloha somary lavidavitra kely ihany e. Ndao fa eny Andrefatseentsika sindry no mandray taxi borosy makany. Fa ohatrinona aloha fre? Tsy dia lafo ka, 4,000. Fa aleo fa alohako ny fre atsika e. Ary ndao aloha tsika andray cyclo mandrapahatonga any amin'ny toeram-piantsonana ny taxi borosy ka. Ok ary. Aty ve ilay toerana misy any eo ranony? Ie, fa ahoana? Aty foana izay mandeha rehefa amin'ny alina iny. Ve ohatran'izao ny aty rehefa atoandro e? Ie, misy miala eo aloha azafady. Eto ilay toerana. Loziny ty? Fa inona mataitra andry e? Toa tsy misy trano akory eto e? Fa trano inona? Andriamanitro, tsy tao mibilina ny eo ranona ve io ny kaperitra be efa maniry bozaka io e? Tena izy io ronjaka. Fa inona ny aton'izao e? Zao ny zava-misy marina ry ary a. Tsy zany tsy salamasaina na hoe manofo fa zao no izy e. Mino amin'izay ngamby ianao e? Tsy namatsika tsony ho aho ranona. Eo ranona? Tena zavy ny nanonofo sa? Tena efa lolo tokoa miaraka tamiko e? Tsy tsy mino an'izany e? Mbola velona izy ronjaka? Tsy mino an'izany Inona reny na tonga ny eo ranona manangatra aminay foana isaky ny any le? Fa mangina aloha ndry e, mangina ndry. Fa hono ary. Firy taona moa zany no niaraka nareo sy eo ranona? Mbola mpianatra tany amin'ny CEG zany efa nifankaty madio sy nifanjohy teny foana. Ay ndry zany le vehivavy nitantarainy tamiko foana. Zany ndry tsy zakako izany alaheloko izany ronjaka. Maherezaka ia. Tsy mino raha eo ranona no tsy hitako tsony. Lalana nandalovany ty lalana ty. Raha hoe iny izay andeha iseho sy anao fomba tany aminareo iny. Nefa indrisy fa teto io fiara io no nifandona tamina fiara lehibe iray. Any ka nivadibadika iny telo vao tafajanona teto. Mafy. Njaka. Ataoko hoana miana tsitsy azy. Tsy zakako njaka. Tsiko any izy iny e.
andao amin'izay aloha tsika andeha ry ary fantatrao izay marina rehetra ndao fa hoentiko hamangy ny fasany ianao amin'ny 1er novambra. dia ahoana ny amin'ny lahady ariva efa nampanantenana amin'ny bebe sy neninay hoe ho avy any izy isy eo iary tsy hoe anararoatra ny zava-misy eo amin'ny ria sanatria fa herinandro izay nefa ny faneraserahantsika teo am-bavahady isaky ny alina. Mbola averiko indray fa hatramin'ny alina voalohany nahitako andry dia efa nitsiry tao am-poko ny fitiavana andry. Tsy mendrika anao ary njaka. Ho tanterahantsika kiny amin'ny lahady-tolakandro ry ary tena tiako ngendry tena tiako. Efa midy tsara ve io vavahady io ry Elina? Efa nediko kadanaby anankiroa mihitsy izy ao. Omeo ary ny lakle tehirizako azy. Reto? Ary mba amin'ny moa izao? Amin'ny folo raha sasany alina. Ary andao ampiana hidiny mafy avy aty ivelany amin'izay ny varavarany ary. Ndao. Ray. Ary andao amin'izay atory fa reraka mafy azy zany ka. Andao ary. Soava mandry ary ianao Soa valina koa ianao Ndray sahady ary ny ianao ry Elina. Ianao ve zany Tena tafiditra ao an-tokotany any ve ilay tomobile? Ary mazava anie zany jirony zany ty tariny fa mazava be makaty an-trano sady mbola mandefa klaksona ihany koa. Tena mila fanazavana aminao mihitsy arô ranona. Tsy mazava amiko izao. Ianao angehoana efa maty raha lahanao no teny an'izany tampo dia maninona koa ianao tsy sa mandeha ataonao aty aminay fa alina be ohatran'izao foana. Fomba ahoana koa ary nahafahankala iary kely mivoaka tao an'efitrano tao. Tsy efa gadana be anankiroa ve nanoditsika ny tranony? Ieno fa ienoy aloha tsy henonao ve zany resan'izany hoe olona efa maty no miaraka aminy? Eny tokoa. Andao jerenao ka faty ao koa ny zanako. Ary lasa iza tao tsy misy ninona akory. Fatsy feona fiara ve le teo tsy klaksona koa. Ary le niresaka teo ka fa ny feon'le bandiny tsy amintsika. Atsoko Matahotra ka? Sa Yarya tena tsisy mamaly ane. Andao jerenao amin'ny efitrano ka. Fanina tanteraka ary Elina. Tena mbola reo midy tsara reo ngiadana be nanoditsika azy avy aty ivelany. Sokafo moramora fa sao dia efa tsy ao tsony izy. Io soma tsara ny zanakao sady tena matory maty izany ny zanako. Oay, torana ndray ty lozina rety Ataovy mafimafy ny feo aneny fa sao dia tsy henodro zareo sao dia mba tsy ato kosa aloha ilay trandro njaka. Ato ka efa nanatitra azy tatinga zaho matsy amineny Ody ny tompo-trano. Reo tokoa eo ny vahininao ry ary ary zay vao hitako maso le tovolahy miaraka aminao isaky ny alina iny Aiza amin'ireo ary izy raha fantatry bebe? Dia ho sanatria ve ry ary ka le raha matondray
fa tsy maintsy ilay tovolahy io ihany koa. Tovolahy roa any ireo ry bebe e. Aleo aloha ampandrosoako ry zareo e. Mandrosoanareo telo mianaka. So dia lasa dala ary kala kely ty. Sa ve nanaraka anay eto indray tompoko lahorana? Tonga soa aty aminay aloha nareo e. Salama daholo ve? Salama tsara kea. Tonga aty amin'ny malalako zahaiko. Fandrilo manao ahoana e? Iary a avy aty londry aty herinandreto aty tsika no iresaka. Tsy fantatry ndry very ary hoe sary-piaro amin'jaka hoentindrianao inona aty moa izy. Io ranona. Tsy afaka niaraka tsony angatsika e. Tsy namany velona tsony ianao. Dia sahandrive ny hamadika ny diana efa ny fanaovantsika. Tadio ry ary a fa efa mifanaikitsika fa hiaraka mandrakizay. Iary a, tarika ny lalana fa zay vahiny indray ve ny tarika ny lalana eo a? Aleo zay tari-dalana andro zareo rio ranona fa azafady a. Tsy miazo miala eto anilako izany ianao e. So dia tsy tenerana aminareo roa kely kosa ary njaka sao diantsika mianaka aty izao a. Ohatry ny malaina be zany anie ilay zazavavy angatahana ho vadinao e. Iary a, andao momba tario ny lalana kia. Fa ilahy ve jambe ary mazava be eo lahy kotariana lalana ahoana. Aza mifamaly eo moa nareo roalahy e. Andao sika hiditra ary. Ao ary ampiakareo eto antsoriko ny tanandry e. Maty a. Fa manina ilay tananjanako miantona ohatran'io. Ampidino io. Aoke ampidino ny tanandry Iary andry ve adaly e. Fa naninona tampoka teo koa izy ty e. Sary ny eny tsy mba raharahinao mihitsy a. Za ve nisy ny olo tiako dia injaka indray ny bezesta sy mibaikobaiko ny malalaka eo. Ao aky bizosy ery a. Odry, ary mihinana bonbon nga Iary zany. Fa inona no hanindry Iary a? Sokafy amin'ny vava, sokafy. Tsy mila manoka bavy eo e. Sokafy ho amin'ny vavandry. Za bediny eo ranona ako. Fa izy e. Aiza izay eo ranony eo? Mandrosoa aty an-trano aloha ry zareo a. Tsika miresaka tsara. Zany mihitsy fa ohatrany tsy azoko mihitsy ilay zavatra misy eto. Voalohany indrindra dia misaotra anareo telo mianaka nampandroso anay. Raha nandondony izay dia nivoanareo varavarana. Ny andra vovonana dia nampandrosoanareo ary menareo voninahitra. Tsy nijerenareo amin'izato fahadinidiniana sy fahamavomavona izao izay fa niraisinareo ampitiavana. Nomenareo fitenenana. Tsy dia hikaparylava satria ny fotoana mandroso tsy azo azonina. Ka mangataka njaka zanako lahy hitondra ny fitenenana. Misaotra ny neny. Nitsikitsika hony tsy mandindy foana fa ao raha. Ny setroka tsy midonadona-poana fa ao ny afo. Ny afo koa tsy mirehadre-poana fa ao ny olona. Ary izay tonga eto manoloana anareo dia ao ny antony. Fa ilahy moa zany no iza no hikapary angataka amin'ny vadiko e. Ary miala teo ampifoko teo fa tsy seza akory e. Ery ala mipetraka. Manaraka izany ny ombindray mandro no tsy indray mifo. Ny tany rofina tsy aro akarona avokoa. Ny voankazo mamoa tsy indray masaka. Kay! Misy mamely tontondro ny vavako. Maty aho. Kay! Vonjeo fa misy mandaka be koa ny vavafoko. Fa ahoana koa ary zany e. Io ranona. Avelao izy. Raha lahanao ane izy e. Fa aiza izany e. Iza no miresaka amin'ry eo? Zay vao tena mihina fa miresaka amin'ny olona efa maty izazy ity. Ary lolo daholo zany re fiara midridridry sy mirehatra jiry eo an-tokotany ireny a. Rehefa vahana nefa ny trano mijery azy ianao tsy mahita ninninona. Dia lolo tokoa ve zany ary le idintsika ao an'efitranony ao nefa enitsika miresaka ny an-tokotany koa. Noho ny avy eo anefa jerena ny ao an'efitrano dia matory tsara ao izy. Ve mahita an'izany koa nareo e. Any aminay aza dia misy fitoeran-damba izay matetika amin'ny korotana. Vetivety milamina indray. Tena marina ihany ilay tenineny hoe ndao dorana daholo ny fitafiany sy ny momba azy rehetra ka tena zao avoresy lahatra. Ka ianao ihany ny tsy nanaiky e.
raha efa nataontsika izao izay a tsy nisy izao zavatra izao. dia mino ve nareo fa ampitsahatra azy amin'ny fandoroana amin'ny fitafiany sy momba azy ary za ahoana no avoko tena tiana loatra ny eo ranony Zao ny hevitra ry zareo a mandanina nareo roa kely eny amin'ny fasan'ny oranina mitondratra afikena dia doro eo ambaravaram-pasana mangatatsodrano aminy ary ndriry ary a tenena hoe aza manaraka atsono fa tsy afaka hiarakitsika satria enao efa maty ary za mbola velona. Iary a manaiky an'izany ve ianao? Tsoroko aminao nefa fa ninona nataon'ireo dia tsy anaiky azy satria efa mitoejaza amiko ianao. Aleo ary izay mianaka aloha angatadalana fa raha rivariva mena masoandro eo miverina aty aka ny ary hiaraka amiko e. veno ny levina ilay malalako hoe tsy hitan'ny olona maso fa hitako ary tsapako tanana drahinjanako eo ranona tiako ianao tena mbola tiako. Vita fe kila teny nasain'ny bebe anareo ny tenenindria a? Vita ka ay kosa miala tsiny lesy ireo ranona raha manemboka trafikeny atao andohan'ny fahasan'lahy eto izay a. Efa nidoranay daholo ny fitafiana sy ny momba ny lahy rehetra tany an-trano. Noho izany dia tsy misy fananany lahy-tsony aho ka dia aza mandehandeha antsony lesy e. Io ny anitry ny trafikena ho an'lahy dia mba tsofo rano za sy ary fa hivady lesy izay a. Hono ary njaka Ahoana? maninona ho raha miantso manidy fasana mihitsy aloha tsika e. dia voaina aloha fasana dia jerenao na tena ao marina izy na tsy ao ohatrany tsy mino mihitsy amantsoko. Fandry ve tsy mino ny fahafatesana foana e. Tena efa matika izy a ary potika tanteraka mihitsy. Za angeny nandroaka ny karandohan'ny pitika tamin'ny tany tery amin'ny arabe tery e. dia tena olona efa maty tokoa ve zany niaraka tamiko e. eo ranona tiako ianao. Sako ty anao. Ndao ary tsika ilaza amin'ny fianakaviana dia hiantso ny mpanidy fasana e. Dia hosokafana ny fasana dia jerenao izy. Fantatro mantsy fa tsy ino mihitsy indri raha tsy mahitako. Andao ary e. Faly be ary malalako fa izao tsika vao tena hifankahita mivantana. Raha ny amiko manokana aloha dia manaiky ny amin'ny kafana ny fasana satria ao no mety ahitana ny marina. Ianao ve mieritreritra hoe tsy tena maty izy izany? Tsy miankina amin'izany mihitsy ka. Efa maty izy. Saingy mety misy toerana tsy mety aminy ao amin'ny andriana ao ohatra ka tsy mahatafandrimandry azy. Ohatra hoe inona? Mety hoe rovitra ny lambany na ny toerana mihitsy ny tsy mety. Na koa mangatsiaka raha rovitra ny lambany. Mety ho izay tokoa. Nefa olona efa maty eny izy ro matama fa tsy olombelona ka mbola andrefa angiry firiana e. Mba mino ihany ny afatra ireo razambe taloha madama fa aza dia manao foana. Za tompoko tsy manakana ny anokafana ny fasana. Efa izay ny nangatahany jaka sy ny zanaka ao vavy. Fa ny angaviako antsika fianakaviana indrindra hoe ray aman-dreny dia ndao ampiarahana ny vavako ty raharaha ty. Nanao ahoana ny dianareo tany amin'ny mpanidy fasana tany? Nanaiky ve izy ny nanamoahana ny fasana amin'izao alina be izao? Mety fa misy fombafomba tsy maintsy arahana. Inona olona ilay fombafomba tsy maintsy arahana e? Mitondra trafikena embohana mandra-pisokatra ny fasana dia toka ray litatra araraka manodidina ny fasana. Alina anie izao e. Aiza nahitana an'izany ka? Ny trafikena aloha mbola maro ny ao an-trano
ny ambin'le nentiny zary eo tany fa nitoaka zao ny olanako. Tsy olana izany ka ny barany misokatra amin'ny alina izay zany dia ndao e. Izay koa efa vonina fa miandry anareo fotsiny sisa any an-dalana mividy toaka e. Oka aloha saika adiniko fa mbola misy inona indray e. Tsy mahazo manatrika amin'ny fisokafan'ny fasana ny vehivavy tsy mbola ny loha-drafy e. Eny e, raha izay aloha ny voalaza mipanidy fasana dia aleo arahana sao ahita-ndozy eo indray. Ray mahitsiny. Ohatray fangamoantsika anakapitsoka mozika e ary aveza ny lalan'ireo teo e. Eno a jereo koa efa lasa femivoaka mandihy be ho anoloana. sao dia mba mahatoto daholo ary ireo e aleo aloha anontaniako mihitsy le mpanao hidi fasana ka andraso vetivety eo hoe azafady. Ndao mitsangana. Aiza dia anao inona e? Ary inona mahasepitra anao? Tsy maintsy mandisy mitoto ezaka daholo tsika fa izay vao misokatra io fasana io. Tena maro zany ry bebe a, tsy maintsy mandihy olohan'ireo mpitsoka mozika ireo daholo ny tsika. Ka zany e tsy mahay mandiry izy roa kely e. Ary iza hono re olona be dia be mpitsoka mozika ireo? Tsy tena olona rehetra bebe a, efa taolapaty mitsangana daholo. Tsika rery ny olombelona eto. Mampatahatra ny izy zany ry roa e. Ela be zany fa andao bebe a, manota fady azy ihany no atahorana. Izay no anarahantsika an'izay fombafomba atao etiko. Andao andiry bebe a. Ohatray ary lasa nakaiza daholo ireo olona be dia be teo bebe a. Razana be inona daholo reny tsotsotra be dia be manodidina fasany ireny. Andreky akio nalozy ty. Inona rety e? Rehefaritra ny fafazantsika toaka dia misy razana mitsotra daholo. Tena mampatahotra ty ry bebe marina. Inona ataontsika? Ary jereo amin'ireo le rahalanao zany e. Dia volana raha teo koa ny andro dia hita tsara ny ifon'ireo razana mitsikitsiky fa mila tafindamby e. Ny zanako Iary lasa izary izy zany e. Tena tsy mety mijanona koa le rivotra be. Tena mila ho zakany a. Iary aotsika mianaka mifampitazona fa mahery be zany rivotra zany e. Marina zany bebe a. Jereo ange le razana be dia be reny e. Ay, hoenty maniditsidina reny daholo. Ay, tena loza fa mikakakaka daholo reto razany reto. Tsoy aloha Iary fa miaina efa kely e. Marina zany bebe a. Nakaizary izy teo. Iary tena nakaizary izy teo. Kay maty a bebe a. Loza fa torany ty voadonan'le razana be teo. Reny fa netin'le rivotra be niditra any am-pasana daholo re razana maro be. Ary aleo aloha mahatra mafy amin-jaka fa mahaivana loatra ka mila ho zakan'ny rivotra hiditra ao koa. Zay vao nitrahatra le rivotra nitsofoka ao am-pasana daholo. Njaka mifoaza ry se fa efa nitsahatra le rivotra be teo a. Miara niditra amin'le razana rehetra telo lasa any am-pasana any. Fa ary aizy ary bebe a. Aizy ary ho a. Manahoana kiny fa lendrea amin'izao fahavitany rahantsika izao a. Faly be aka. Iara olona mandrakizay antsika telo mianaka. Iary a. Tsy tiako isan'ny aligelona intsony ny fiainantsika.
isaorana ihany aloha injaka sy ny bebe anao fa nanatrika ny raharahantsika e. eo ranona ahoana manomboka marary eny izany kiboko izany. sao dia mba efa hoteraka ary ianao e. ao hoe no kely ny kibonao mihetsikaetsika kely ery. avy aloha za tory eto ambony farafara vato eto fa tena marary aka sady te hanaina mafy aza any. ao ary e. ao asiako an'ity lamba anorakofako ty eo amboninao manena amin'izay. Very andraka, tena mino hafa vohita eo ampasanao le safokeliko. Inona ny ataontsika ry bebe a? Inona ny ataontsika mianaka? Tena voahity sy maty eo koa ny malalako. Nahoana reno raha tsy vitanao ohatran'izao ahy e. Fomba ahoana ny amoahantsika azy eo amin'ny varavaram-bato be io sady midy mafy be io a? Andao aloha andramatsika voana ary. Ao miara-manokatra ny tanatsika. Ao ary. Isa, roa, telo. Oka ry bebe fa tonga dia mipoaka le varatra vao namvoantsika le izy a. So dia mba tokony anatina mpanao hidi fasana ndray ary aloha tsika e. Zay mihitsy ny tokony atao ry bebe a. Nefa dia tena sarotra anie le fombafomba asainy arahany e. So dia ho faty ao ihany ary le safokeliko sefa azelazela. Andao ary dia ho any aminy aloha dia avy eo mody e. Sa Ie, maintsy ampilaza azy roa vavy any an-tanàna kositsika fa lasa mitebiteby ao ry zareo ko. tena mangovotra mila tsoa afa mamindra tsony anyesa amin'ny tongotra izany rintsaka e. Ny saina anao tanjao ry bebe a. Eh. Rehefa reraka loatra nge ny saina dia misy fiantraikany amin'ny vatany e. Sety milaza ho matanjatsaina nefa nahoana ary nitorana teo. Ka nidomin'le razana be iny kosa nge lohako ry bebe. Zay vao iome. Toloza bebe tena mendray. mampome aloatra setika. Nda malaky ary. dia ino no ataontsika roa vavy ka toa lasa manao salany andrafotsy be verylona eto fotsiny tsika ty ka niahany izay gadonany eto. ny anao angamba miandro ny loana higadona fa za kosa nandritry ny alina iny dia toy ny bavaka foana no nipolotra avy amin'ny vavako. Ka na za ny andro laona higadona na ianao ny andro valim-bavaka toa sa mety ihany ko. Ino natao ry madama? Ianao any ny mahita ny fasanareo e. Andao any fa sao dia mba efa sanatrio ka maty any daholo izy telo mianaka ka. Ohatry ny misy zavatra manindry mandry anazy izany ho ahy e. Ndao ary tsika andeha. Andeha inona nefa? Angalavitra be ka. Somary lavidavitra ihany aloha e. Eny Andriafatsena no mandray taxi brosy mandeha mankany. Dia ohatrinona ny frais? 4,000. Ay, tsy manina fa andao e. Fa hono aky ary inona ny tetsy amin'itsy tsangam-bato etsy aloha itsy sady toa ady lalina be any no any ambany an'izany e. Izay sinjaka no nametraka n'io tsangam-bato kely io. Teo mantsy no vadibadika ny tômôbilina nitondra ny ranona rahalahy ka nahafaty azy e. Hitandriry ambany ry. Aizake? Io zao sisa no niafaran'le fiara nentiny. Anga? Ary misy olona ane eo ambany io izany e. Ary toa iary io. Janony mihitsy aloha sofera. Iary tena matiny zanako e. Nga teraka izy. Ary misy karandoha be sy taolapatany ireo ty finindreto izany e.
oay rovotra akanjo le nanaovany io ranona farany tamin'ny andron'ny accident teto anie io e dia sanatria ve ka olo-kafa indray zany nentinay nalevina any am-pasana any fa tsy izy fa hoanany tsy nalalana ho an'izany e efa potika be ny le olona ny everinay fa izy aok'izay madama ty zanaka navelany ity jereny e mba alefa sy malaky inge Sofia azafady fa mbola misy fotoana mankavonjenay Orin-draka tsy tety moa le toerana hoe nampivadika amin'ny fiarany tondra ny rahalahinao ka nahafaty azy ie tety mihitsy fa hoana ry bebe andrekaky eo toa misy olona ireo amban'ireo zany ry bebe ajanoany sofera ajanoany mihitsy aloha inga Sofia azafady izy roa vavy reo sady io koa iary andao sady midina ihany aloha fa maninona ary izany e fa fomba ahoana ary na tongavan'ny taty vetivety tena mistera zao ry bebe ary ohatra mitomany anie izy roa vavy zany e fa misy iny e misy inona tokoa ry zareo maty ary e maninona maty ve malalako maty ve zavikelyko ary zanak'izy inotronao iny e teraka izy teraka tetiany zanany e ary to iza koa aloha ty to lapaty be otrony ty e io ranony io ranona hoana olo-kafa nalevitsika fa tsy izy akory andao ary ho karakaraina ny razana dia hiala tetsika e any an-tanàna manao fandaminana amin'izay hitazany zazakely andao ay ve ka tsy mbola tafiditra any anaty fasany ty rahalahako ty e ka izay no nahatonga azy manao an'ireny fisehoan-javatra rehetrarehetra ireny tiako mena anarany ty zazakely ty fa tiano mba antonisisa tandindry fiarahan'izy roa zany ve ake zany ve tsy hoe tandindona kosy e tsy mety zany e atao izy ary e ndao ry zareo ataontsika hoe aloka natolotra malay misaraka groupe anareo teny ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe aloka nosoratany Clémentine Sylvia novelomy mitovy miranto lisy zavona rakoto iaina ary mendrika nandre fiosinana totosy tovondry ambololona studio ny prod aloka uno fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo ny fotoana ny tantara eto amin'ny RTA